Salama daholo androany isika dia andao ary resaka ny mahakasika ny raharaha izay misavorivory etsero amin'izao fotoana izao ka ny mahakasika ny raharaha patika rahary manana ny ompanantsika amin'ity video ity. Arahy maso ara-pitsarana rehefa avy notazomina 7 andro tany amponja ny lehilahy ka izao no voanivoaka izany patrika rahary manana izany ka io no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary azadino ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefany misy izy tomatogatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendely isika fa avetrany tonga dia vavany ndao ary. Mialohany idirantsika landalina kokoa amin'izay raharaha patrika rahary manana izay dia ndao ary ho resahana amintsika ireto vaovao malaza manaraka ireto. Telefirika hatao amin'ny alarobia 5 jona amin'ny 7:30 minitra maraina ny andrana fandefasana ireo kabinet 7 ho an'ny zotra volomboasary. Milina ampiaraherinaratra manokana efa mipetraka Etsy no voalaza fa ampihodina izany ao anatin'ny andrana fa tsy ny anjirama raha ny serasera-panjakana. Eo anelanelany Anosy Soarano no handehanan'ny andrana. Tsy ahivina fa 3.20 tapitrisa euro na 800 miliara ariary eo no eo no natontona tamin'ity teleferika izay vola notrosaina amin'ny ankapobeny. Ka noho izany dia maro sahady ireo vahoaka izay miandry an'izay andrana teleferika izay amin'io andro lahady 5 jona io satria mbola maro ireo vahoaka izay tsy nahita an'izany fisiny teleferika izay mandeha etsero izany ka mety ho maro ny vahoaka izay ijery an'izany andrana izay atao amin'ireo teleferika izay. Eo amin'ny resaka fifidianana dia ny metra hanitra tonga eny amin'ny foibeny seny manao ny fampitahana ireo fitanana antsoratra na ny PV eo ampilatanana sy ny PV izay tonga any amin'ny seny ny metra hanitra Razafy Manantsoa sy ny ekipany amin'izao fotoana izao. Tsy maintsy atao izao mba ahitana ny fahamarinana sy ho fiarovana ny safidim-bahoaka ho izy ireo hatrany satria tatoato zay mo araka ny heno sy ny hita dia maro ireo zay kandida milaza sy mivoy etsero fa maro ny endrika fisehon'ny fangalaram-bato sy ny maro hafa ary maro ihany koa ireo kandida izay tsy manaiky ny vokatra izay vonjomaika avoakany seny tatoato zay ka mety ho zay antony zay no mahatonga any metra hanitra amin'izao fotoana izao efa manao aintso zavatra mihitsiny amin'ny fijerena anireo PV rehetra mba ho ampitahina amin'izay avoakany seny ao. Any Faratsifo dia tafajoro ny komity miaro ny safidim-bahoaka ka MSB hiaro hatramin'ny farany ny safidim-bahoaka tamin'ny fifidianana 7 Mey 2024 lasa teo iny. Tsy azo ekena ny fanaovana ny safidim-bahoaka hoy ny fanambaran'izy ireo hatrany. Eo amin'ny resaka fisolokiana indray dia pisoloky Mercure 400 tapitrisa ariary no vola efa azondry zareo. Saro ny gendarmerie any Ambohimanga-kely ireo olona mivarotra Mercure tsy tena izy akory. Tany manga atao anaty tavoahangy dia atao tsara fono, sachet sy ny fingotra no hamitahan'izy ireo ny mpividy. Nandritra ny 9 taona izy mivady atodohan'ny bizina no nanao an'ity asa ity ka rehefa mahazo vola dia misitrika miafina sy mifindra toerana kely. Tena hain'izy ireo ny mandresy lahatra ireo olona izay voajono. Asainy miantoka omby tokam-bolo na vola vita, akolamena, vola taratasy maromaro be sy ny vola vy. Ireo olona tiany hiara-omby nantoka aminy ka te hanan-karena vetivety ary dia tena misy ireo mivarom-pananana fiara tanimbary mindram-bola amina banky sy microfinance
ary ny maro hafa mihitsiny. Olona 3 hafa koa no miretsokombakomba amin'izy mivady ka omby asy izay mpimasy ny iray izay voalaza fa miresaka mivantana amin'ny kalan'ora sy ny vazimba. Marobe ireo voafita ka tonga nametraka fitoriana teny amin'ny zandary Ambohimangakely. Efa eny am-pelantanan'ny fitsarana moa ny raharaha amin'izao fotoana izao. Ka noho izany dia efa tsy kilalana ny ratsy ka mila mailomailo hatrany. Na dia tsara aza ny vola sy ny tiana-karena vetivety fa tsy misy vola azo moramora izany ka dia aza dia manaiky loatra ny hambakay ny hafa ianao amin'izay resa-bola izay. Any ivelany ihany Kylian Mbappé lasan'ny Real Madrid ihany ny farany. Taorian'ny siosiondresaka marobe dia nanambarany kluba Real Madrid tamin'ny fomba ofisialy fa hilalao ao aminy i Kylian Mbappé 5 taona alohan'ny fifanarahana voalohany. Handray prime goavana €100,000 aorian'ny fanaovantsony ny fanarahany Mbappé. 20 taona moa ny lehilahy amin'izao fotoana izao ary isan'ny kintany baolina kitra ankehitriny raha izany Kylian Mbappé izany satria sady tena mahay baolina no sasay ary tsy manaiky lembenana mihitsy rehefa eny ambony kianja eny. Ny amaranantsika azy amin'izay dia andao ary ho resahana ny mikasika ny raharaha Patrick Raharamanana izay raha maso ara-pitsarana rehefa avy nitazomina 7 andro. Tamin'ny raharaha izay namoahany fandaharam-potoana ny filoham-pirenena hitsidika an'ireo faritra maromaro ao Madagasikara ao dia notazomina nandritra ny 7 andro. 7 andro ary natao fanadihadiana i Patrick Raharamanana izay taliny famoaham-baovao gasy patriote. Voahaja ny zony 2 andro tany amin'ny sampany helika bevava any amin'ny zandarmeriam-pirenena fiadanana ary 9 andro tany amin'ny sampany helika bevava any amin'ny polisy-pirenena Anosy. Tsy nisy ny fampiasan-kery na herisetra nandritra ny fotoana rehetra izay nitazomana azy. Hoy izy ary feno fanajana tokoa ireo zandary sy ny polisy nanao ny asany izay isaorany lehibe amin'izao fotoana izao. Miandry ny fitsarana moa izy amin'izao fotoana izao. Matoky ny fitsarana amin'ny tohony raharaha ary miandry ampitoniana ny fotoam-pitsarana ao i Patrick Raharamanana izay nisaotra ireo rehetra na teo an-toerana nanohana ary indrindra fa nitondra ambavaka azy izay Patrick Raharamanana tamin'ity raharaha izay nahavoasaringotra azy ity. Raha tsy ivona ny tantara dia nisy fotoana moa isika namoaka vaovao teto amin'ny Otatota Gasy amin'ilay hoe voasambotra i Patrick Raharamanana izay natao famotofotorana teny amin'ny sampany helika bevava tamin'ny herinandro efa lasa izay. Ka maro moa nitaitra tamin'izany satria misy ireo izay manontany amin'ny hoe inona no tena heloka ny Patrick Raharamanana raha toa ka an'izay famoahana ny programa ny filoham-pirenena mialohan'ny fotoana izay no vesatra hiampangana azy any amin'ny fitsarana ka nahatonga azy an'izao lasa voantso eny amin'ny sampany helika bevava izao. Moa ve tena fahotana tokoa izay mamoaka an'izay programa izay mialohan'ny fotoana sa ve tena ranolalana tokoa ny mamoaka an'izay programa any filoham-pirenena izay alohan'ny fotoana ho ireo sasany izay nanontany tamin'izany fotoana izany. Ka izay ary moa no masaka azy naroso tomboko lasy tomboko vavy. Misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza diny milaiky ny vidéo antsika ary tsy rovy hatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo izay lefany amin'ny sisy Otatota Gasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.